Ya, mianma ny fivoriagna zay nikahigna reo tompona bara na reo hoe établissement ahitagna zava-pisotro jiaby maneragna nosy be. Eraka ny 42 fokontany ma zegny nikahigna niany. Tsy ino ma ny antony nikahigna reo fa eo ma miresaka hoe bon fampahafantarana sy fanagnarana indrindrandrindra mahakasiky fahaiza-miaigna amin'ny fiarahamonigny misy eto nosy be. Marigny ma antsika eto fa anisan'ny tegna hoe maro bara isaky ny fokontany tsiraikaraika ary tsy maintsy atao zay sensibilisation fagnaraka izay. Ka ny tegna hoe votoatin'ny koragna niany moa dia ny mahakasiky ny fagnajanonagna io resaka tapage. Maro ny catégorisation na établissement de nuit amintsika eto. Fa izy koa fa anao koa fa bara zay nikahignanao dia tokony misy lalagna voafetra amin'ny lalagna zegny hoe amin'ny 22h na 23h tokony efa mitratra ny tapage na ny hoe fandifasana la mozika maresaka ao agnatin'ny bara. Mba fitsinjovagna fiarahamoninitsika manodidina antsika no antony anaovagna zegny. Efa lalagna efa mipetraka efa velogno zo fa anjaranay kosany amma tokony andraiki-panjakana eto an-toerana miaraka amin'ireo sampandraram-panjakana maro samihafa zegny dia mampiatra an'izay. Dia eo koa ma ny amin'ny resaka hoe fananana patente sy licence d'exploitation zegny. Ny bara tompoko dia tokony anana an'io licence io izay délivreny centre fiscal. Ka raha tsy manana an'io atonta taratasy io anao dia tsy tokony hiasa na hagnano activité na bara izay. Fa azo classifiena hoe clandestin anao agnatin'izay ary tonga dia fa miatra avy hatrany ny fanakatonana. Zay no mahakasika an'iny. Ka eto moa mbola manentana antsika jiaby tompona bara satria anisan'ny hoe agnatin'ny fiarahamonigny zay ma antsika io misy ny olo matoy misy ny zaza madinika zay andeha hiatriky fianarana isaka maraindraigna nefa ny maro ny fitarainana avy aminay ato noho ny hoe tsy fampian'ny torimaso zay misy fiatraikany any amin'ny voka-pianarana indrindrandrindra ho an'ireo zaza madinika ary ho antsika zay efa zokizoky olona kosany dia misy fiatraikany amin'ny fahasalamana. Ka mifampitsinjo antsika agnatin'ny raha jiaby zegny fiarahamonigna no apetraka antsika hoe bon agnatsaratsara zay environnement de vie zay antsika ary zay moa zegny no fanentanana nataony an'ity. Ka ny amaragna anazy donc dia eto moa misy moa ny fambolean-kazo zay atao amaray fety 7 febroary 2024 fanokafana anazy amin'ny fomba ofisialy moa ny ato amin'ny district Nosy be zay ka manentana antsika jiaby vahoaka mba ho avy andeha hamboly kakazo satria adiditsika zio ria apari be zegny ny anaovagna izy amin'ity taogno ity amin'ny valo sasany maraindraigny. Ka manentana antsika jiaby amin'izay devoir citoyen-tsika zay fa io ma zegny ny antony hoe fiarovagna ny tontolo iainana koa ma anisan'izegny ary eo koa ma zegny anisan'ny hiarovantsika ireo faria izay mamokatra rano fidiantsika andavanandro. Mankasitraka.